Mirava anao catéchomène marina arabaky teny aminareo lay fiarabana manao hoe araba ilaina soava fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amin'izao maraina izao mipetraka eo manadrefy ame azo fijaliana amin'ny tena ara-tenaniana ary marety hatramin'ny miraba anareo ray aman-dreny tera vaky mpianatra miraba nareo na libezaka ary dia mitombo mbola omba anareo ny amin'izay fanehoana sy fiaran-dalana amin'izao miraba atsika JKM Zoto Fitiavana dia atahoana moa fa mbola zay le ety an-tany miraba anareo zay tsy dia mampiditra am-piangonana fa hoe miadidy amin'ny fiarahamonina no miadidy amin'ny fianakaviana dia tao amin'ny tombo eto amin'izao maraina izao ho anareo rehetra manona fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tombo. Amen. Hébreu 1:13 no andiny io mpananiavana fa vakitsika mafia vasitrakaro any sy manana baiboly misoratra ny 13 sy ny 4. Hébreu 1:13 amin'ny anarana Jesosy reo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy dia nanaika fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy 14 fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra ary n'izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Amen. Raha fitianariavana ny voaty zao tontolo izao dia resaka tanindrazana ary nampatsivy ny pastera mampionina tao hoe ny vanim-potoana diavintsika hoe vanim-potoana fifidiana dia natsiaro ny ahira-pirenentsika malagasy dia ny andarany voalohany anankiroa voalohany hoe ry tanindrazanay malala ry Madagasikara zo da zany le izy fa rehefa mijery kipeny eo tena ary hanampinatsika hitadidy ny afatry ny toko rehefa mitentsika hoe resaka tanindrazana raha zany président de la république ary tsy président de la république anaovina fa ho vaiko mitony io hira-pirenena io dia ataoko hoe ry tanindrazanay malala ry Jerosalema soa ry avanao ny tena tanindrazantsika ary zany no nafarany tombo hoe nomany anao iona amin'ny tombo aiza ianao ny iona aminy an'izany Jerosalema vaovao namboarin'Andriamanitra araky ny Hébreu 1:13-14 hoe resaka tanindrazantsika teryany Jerosalema. Eo anareo catéchomène inona le resaka andoany resaka inona resaka tanindrazana aiza le tanindrazantsika Jerosalema. Antanion ka rehefa manao fitinareo rehefa aveo dada neny a cousin cousine inona ty toteny tamin'ny raisina mpandrela zaza fanadalo io tsy tatitiko zany aiza natateako zany zay aya resaka tanindrazana e Jerosalema. Tsy vaovao amitsika ny hoe ohatran'le tompino resany itsika Andriamanitra Abraham, Isaka ary Jakoba reo na tsy avahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ity satria
fatany fa ny tena tanindrazana zay tena hoe fitodiana rahatrizay mialy ety dia zany Jerosalema vaovao zany ianao. Ary io Abrahama sy Isaka ary Jakoba reo rehefa vakiny telo raiky amby folo ty ao an-danitra izy ankehitriny miandry ahy sy miandry anao, miandry ahy sy miandry anao. Hiara hiditra any amin'izany Jerosalema vaovao zany fa tsy hiditra any izy, tsy atao tanteraka reo raha tsy tonga ao an-danitra koa zany sy anao. Ary zay mitombo miomana isika, asy mitombo miomana isika ho amin'izany ho avintsika manak'izay izany resaka tanindrazana, resaka Jerosalema. Farany zo toriteny zao ny avana dia toriteny natao anampino zay manaiky hoe ary miomana ho an'izany Jerosalema vaovao izany. Rehefa jerena ny avana le andiny fahatelo amby folo dia misy matoan-teny anankitelo azo ampanana ny hafatra manampy hamofy, manampy amin'ny famoasana zao hafatra zao. Dia le matoan-teny eo amin'ny andiny fahatelo amby folo dia hoe ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo. Misy areo matoan-teny nahazo amin'ny teny fikasana. Matoan-teny faharoa hoe natazana dia lafitra karavoravo ny araba azy. Tsy tena arak'ilay fisorana eo no amoasana azy fa le matoan-teny anankitelo natazana, mitazana, miaraba ary mahazo, mahita ny fahatanterahana, mahazo ny fahatanterahana. Le matoan-teny voalohany mahita, matazana, le matoan-teny faharoa miaraba, le matoan-teny fahatelo hoe mahazo fahatanterahana. Miala jerentsika fofony ireo matoan-teny anankitelo reo. Reto mpiny lazay natao resan'ny Hebreo raiky amby folo reto dia hoe milaza fanatazana ny teny fikasana, natazana teny fikasana, firariana ho anao fiangonana amin'izao marain'izao. Ninona antonanao entiny avana dia mba hita zany teny fikasana zany zay no manotompo anao ary noraketiny ato anaty Baiboly. Zay le dingana voalohany amin'ny finoana mahita teny fikasana. Misy famaritana ny finoana na toe-tsain'ny mpino, tena hoe toe-tsaina fototra ry avana ho anareo zay mbola manana Baiboly mivelatra eo amin'ny raiky amby folo andiny voalohany. Ny finoana ny fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana fahatokina, assurance, tena assurany amin'ny zavatra antenaiko e. Any atao ny finoana moa izy dia hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Amin'ny teny frantsay démonstration ny zavatra tsy hita. Zavatra tsy hita io démontrenao. Azay lazay existé ho an'ny Hebreo. Io Jerosalema io vaovao io efa voaforony io fa mbola tsy asehon'Andriamanitra ary tsisy nahita maso ankehitriny io Jerosalema vaovao io. Fa ny finoana dia mahatonga hiteny hoe tena misy na mbola tsy hitany maso zany satria voasoratra ato ity teny ary manana anjara any amin'izany Jerosalema vaovao zany noho ny finoana. Ary ny finoana ozy izy dia fahatokina ny zavatra teraky manatena za solofo hoe za pasteur sofe mba ho isan'ny mponina citoyen any amin'izany Jerosalema vaovao zany. Zay ny finoana zay. Ary zay ny finoana hoe Abrahama sy Isaka ary Jakoba ny havana natonga azy teny hoe vahiny sy mpivahiny izy eto ity tany ity. Faraka andiny fahinina amby folo teo dia hoe naniriny tsara lavitra izy dia niany an-danitra. Ravanao zany Abrahama zany nge raha natsoan'Andriamanitra tahaka any ora tany Galde tany Mesopotamia lehilahy tena nananay izy azy teo fiarahamoniny. Fa dia hoe lozany avokoa zany ny antson'Andriamanitra sy ny fahafantarany
ataoko toyborak'izany fa ny tena izy dia le intson'Andriamanitra io. Ilavana rehefa mijery ty Madagasikara ty tsika dia ny olona rehetra miolo-kevitra daholo hoe tena tany manan-karena, tena tany tahian'Andriamanitra amin'ny karazana fitahiana tsy toko tsy foroana ary tsy ahitantaraina afoko. Tsara ty Madagasikara ty ilavana fa mitsara lavitra ny ty Madagasikara tsika ty mitsara lavitra dia anendanitra. Ary raha misy eto ravy olona sambatra satria voatahy amin'ny lafiny ara-materiel, manana trano tsara, manana tanàna tsara, manana asa tsara, manana volan-karena, izy izy mitombo hoe tandreny soa anatinao amin'ny tena izy zany dia le tany-drazanao anendanitra any amin'ny Jerosalema vaovao. Zay le olona hoe manoatra ry Abrahama sy Isaka ry Jakoba niavana mahatazana ato amin'ny baiboly zany teny fikasana zany promesse izany. Fanontaniana dia zao eny are za efa tsy taino zay milaza isan'alahady hoe raha eo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao hoina fahamarinana. Maro zany teny fikasana zany fa zany sarasara lam'izay. Raha raisiko hoe maro zany teny fikasana tazako zany jereko zany, inona no atao? Ny atao ny havana dia mivavaka, ny atao dia mivavaka. Ny finoana maro dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra iorena ny finoanao iny mitarika ianao hivavaka e. Tsy misy olona mino zany ka tsy manana fiaina mavaka, tsy misy olona mino zany ka tsy manana fiaina mavaka. Manontaniana ny tompo ankehitriny manao ahoana ny fiaina mavaka? Manontaniana ny tompo ankehitriny mba ho vininao no mivavaka ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny ray aman-dreninao. Ovy tsy manontaniana ny tompo hoe aiza ianao miamina, tsy manontaniana ny tompo hoe inona no andraikitro amin'izany fiangola zany. Ovinenao mivavaka farany ary tena atao amin'ny olona sy hoe tian'Andriamanitra andovy za Jerosalema vaovao. Nafinaritra ry ao, nafinaritra le ohatra omena mpanoton'Andriamanitra anankiray zay momba ny vavaka. Le vavaka ozy izy le fivavahana azo hoanina amin'ireny hoe taopilisy fanao ny mpiandrony hoe na fikilalao n'eglizy. Le misy anina ohatra zao dia le misy fingotriny dia le taopilisy le hazo goavy iny no ohatrany hoe atao hoe vavaka. Dia le tanako manenjy anazy ohatran'izao iny le finoana vavaka hinjanony finoana. Ary dia le vatokely dia tsina fa le taopilisy. Zany hoe atifiko any an-danitra aretin'Andriamanitra zay nanome an'izany teny fikasana zany. Isaky ny manomanenjana le taopilisy ka mandefa le teny fikasana any an-danitra dia hoe tompo ray malalo misotranao any amin'izany teny fikasana mamy zany zay tsy ho takatry ny saiko ary tsy midina tao am-poko raha tsy ianao nanambara an'izany tamin'ny fanahinao masina. Tiahy apareto amin'izany fatokina zay atenaiko sara ary aoka anirinany tsy iovy amin'izany hoe fanehoana ny zavatra tsy hita zany. Riavana iry tolom-bavaka atao anayo dia mibavaka zay taopilisy mivavaka zay maro amintsika rehefa miala eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, ary marina amintsika rehefa le teny fandre hoe tompo aoka tsy tahaka ny sy nidiranay dia trano ty mivoana eto ratoa. Zay le fahamarinana voalohany amin'ity resaka tanindrazana, amin'ity resaka Jerosalema vaovao ty hoe olona mahatazana mijery ny teny fikasana azo atoka ataony soanazy. Matao teny faharoa dia hoe natazana azy ny lavitra iny ka ravoravo
miaraba ravoravo miaraba any teny fikasana miaraba any teny fikasana ranomarina niava ranomarina le teny grika hoe miaraba dia tena hoe azo adika arabaky teny hoe miaraba manomboka fombatsika le miaraba manomboka tena manomboka anao teny azo ka rehefa manomboka olona itsika manomboka vady manomboka ray aman-dreny manomboka retapo manomboka namana mahafinaritra le manomboka teraka fifaniana ho an'izay oroana le manomboka ary miteraka fifaniana ho an'izay manomboka ihany koa le oroka Andriamanitra rehefa mandinika ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba eto amin'ity texte ity zany dia milaza mazava hoe ireo dia nanomboka le teny fikasana manomboka le teny fikasana ahoana no fampiarana zany raha tenenina ianao hoe dia kosika manomboka le hoe mba hianatra hanomboka ny teny fikasana laza mikasika ny Jerosalema vaovao faran'izay tsotra ny faran'izay tsotra nanomboka izy nataony zava-dehibe ty baiboly ty mirakitra zany teny fikasana zany ary hoe zany tsy taliny zany miteraka fanovana tao amin'ny fiainana miteraka fanovana tao amin'ny fiainana zany ny olona manomboka any teny fikasana ny teny fikasana manjary baiko ny fiainana ka manova fiainana miresaka ny Abraham eto resaka ny Abraham eto zay lazaina fa rain'ny père de croyants i Abraham rehefa tena hoe nandreny antso ny tompo avana manino izy natao hoe rain'ny modely fankatoavana zay rehetrarehetra nanana ny Abraham dia natolony an'Andriamanitra avokoa tsika nadevitra dra hoe avola tao iny tsika nadevitra tsisy angano fa voninkareny zany fa nizanana ny Abraham rehetra dia natolony an'Andriamanitra natolony an'Andriamanitra hatramin'ny zanalahy hatramin'ny zanaky ny fahanterana zanaky ny teny fikasana natolony tsy amin'ny fisanasanana ary tsy misy fepetra tamin'Andriamanitra zany ty Abraham ty nanova ny fiainany Abraham mifanenana tamin'Andriamanitra fa rehefa jerena ny Hébreu raika amby folo iny alohan'ny resanany Abraham dia miresaka ny Abel entinareo ngamba le Abel rahalany kay samy manao fanatitra izy vola samy manao fanatitra fa maninona fanatitry Abel nakasitrahan'Andriamanitra ary ny kaina hanan'Andriamanitra tsy fantatra zay nahafantarany Abraham ny Abel zany avana fa hoe fanatitra misy fandatsahana raha tsy misy fandatsahana tsy misy fanadiovana tsy misy fanambarina fanatitra miteraka fandatsahana fanatitra Abel kaina nanao fanatitra mamono fanatitra fotsy izy ary ny fomba bevavahana ihany fa neny Abel ny fantany hoe tiandia famarinana izy io natrena ary zany Abel zany raha mbola vely zany amin'izany 2018 zany tsy zany Abel zany mihitsy mandeha makolokolo ny natao ary zany Abel zany aton'ny Hébreu raika amby folo ity zany Abel zany no lazay ny soratra azy hoe na dia maty azy dia mbola miteny na dia maty azy dia mbola miteny nanova ny fiainana itenin'Andriamanitra lehilahy anankiray nahita sitraka tamin'Andriamanitra zany hoe Enoka zany lazaina fa niara-nandeha niara-dita amin'Andriamanitra ary nampiakarin'Andriamanitra velona tany an-danitra ry havano tsy misy manontany anao ka taloha vibrivenao fa ianao hoe afaka miteny fifampiara-tanana amin'Andriamanitra ary melodora ao amin'ny fiainanao Andriamanitra eo Noary
modely anankiray. Ny andro tokom-piainana miasa dia nanamboatra ny samby fiara ary azo lazay hoe ny andro tokom-piainana dia nanatanteraka tetikasa ho an'Andriamanitra. Zany ny olona hoe manantena le Jerosalema vaovao hoe tsisy milaza aminao eto miaraha amin'ny asanao amin'ny raharahanao fa manontany anao tokoa hoe inona mba asa tanterahanao concrètement ho an'ny tompo e. Zany avana fitiavana raintsika tsika ary nyvorintsika amin'izao rainy izao dia tena teny mazava taksa ary fantatr'ireo fa tsy menety an-tany no zava-lehibe fa ny Jerosalema izay tanàna tsy natotana ary any le fanomanin'Andriamanitra nirovantsika le olona mahatazana ny teny fikasana dia miaraba azy manoroka azy ary miteraka fiovampiaina atreo moa zany mety mahafinaritra ihany le toziteny atreo mety teny tsara zany somary lava fa eko ny zavatra mety tsy tiana rola satria resaka fiovampiaina zavatra nakomba tsy varapahany teny atao amin'ny olona izay mivarapakevitra hoe tanin'azo ako manomboka zao ovaiko ny lasin'tsaiko fa mendanitra an'le Jerosalema. Zavatra roa manafarana manokana antsika malagasy voalohany indrindra ny olona izay manana ny tanindrazana any ambony tsy mamadika intsony telo ohatran'izany telopolo-taona lasa efapolo-taona lasa dimampolo-taona lasa teraka adihevitra mangotraka sotra ny to fa ankehitriny efa toy ny adihevitra izay resy rahaka na manao iaina izay tsy resy rahaka trony efa miala amin'izany ary nefitsika io tsy fantatrony tamin'ny taona firy dia nampiditra anaty fotsy dalàna nevitsika io fa hoe nevitsika io mipinga vitsika io tsy mikirakira faty zay fiovampiainana miavana ateraka ny tenin'Andriamanitra. Fiovampiainana faharoa avana dia zao le fandihizana le bala asa moa zany na isaorana tompo na mampalahelo fa na isaorana antompo avy tamin'ny volana aogostra 2017 tany Diego recyclage national ny pastera FCM manerana ny Madagasikara fanikafana ny jobily fa 50 taona ny FCM sy 900 taona ny dinany RNS dia ozy pastera Irako Andriamasoa Ami hoe ty ozy izy tsy didy tsy fitsipika FCM tsy fotsy talàna FCM fa tenin'ny Ray aman-dreny hoe rehefa mamory olona ny FCM amin'ny anarana zany hoe amin'ny mahafiangonana azy zany dia aoka tsy anisy bana ino moa raisonnement ambadika zay tsy anaovana théologie avabe ny anao dia hoe fomba zotro toy zao ny balina ny avana ianao manana fijerinao aditiko rehefa miteny izy ary dia zao mba afatra zao mba ataontsika raha miteny nge pasterany filohan'ny FCM aza asiana balina ny fivrim-piangonany ny ao ambaty ange dia hoe tsy mety amin'ny fivrim-piangonana satria mampivady ny fivrim-piangonana amin'ny fomba zototao zao ary anatin'izany atao ny fampianaranay mazava manohy ny président ny ary midahaka vokatry mba fitranganana misoratra azy ary tsy miteny izy tsy toroana zao ny zakay rehefa mba misy batisa rehefa mba misy fandraisana katekomenina reny aza sinambany
raha hosisina loha tsy hitany pastera zay maratsy azy avantany makany boaty sy nikarazany aza batisy aza faraisana farasana tompo hoe masina balle fa fotoana aferany fory fianakavia fa zao teny atao amin'ny olona sy afanjaivina hoe inonge fa isy mpivahiny eto asa mare fomba tenanty famarinana fatelo farany amina izao famarinana fatelo farany izao dia mahatonga teny fatelo hoe reo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo teny fikisa tsy mbola nahazo le mahatonga teny fatelo hoe mahazo le mahatonga teny voalohany dia hoe mahita le teny fikasana le mahatonga teny faharoa dia hoe miravana manoka le teny fikasana le mahatonga teny fatelo hoe tsy nahazo tamin'ny fahavelona fahatanterahany le teny fikasana tsy nahita tamin'ny fahavelona le accomplissement le promesse menake inona tokoa moa iavana ny teny fampanantenana teny fikasana men'Andriamanitra any Abrahama mazava be le teny fikasana ary antsika tsara hoe omen'Andriamanitra itoeran'Israely tamin'ny Kanana zay le teny fampanantenana misaraka Abrahama dia ho tonga firenena lehibe tena hoe maro sady hitahin'Andriamanitra teny fikasana mena azy koa dia hoe izay Sara hiteraka any Isaka ary ny teny fikasana farany dia hoe avy amin'ny Israely avy amin'ny Jiosy satria avy amin'ny taranaky Abrahama no hipoiran'ny Mesia mpamonjy le teny fikasana fantatra olo fa zao rehefa miteny soatra masina hoe tsy nahazo ny fanatanterahany teny fikasana ry Abrahama dia zao tamin'ny maty mbe Abrahama niany fanatanterahany teny fikasana amin'ireo voalaza reo dia le hoe fahaterahany Isaka ihany ary taorianan'izay dia teraka Mesia ary manakaboary mbola tsy mandrakotra ny tany Kanana Israely ary avanao tsy nampaninina azy zany tsy nampaninina ry Abrahama zany ry Abrahama sy Isaka ary Jakoba satria fantany f'Andriamanitra mahatoky ary anazy mametra le fotoana ananomezany valim-bavaka sy anatanterahany zany teny fikasana izany avana fa ny anjara dia mitazana ny anjara dia manoloka le teny fikasana ary ny anjara dia maharitra amin'ny vary mamarana ry avana vavary avana mampiasa le taoplesy araka le tenintsika teo sokafin'ny Baiboly fa teny aminao isan'andro Andriamanitra anomanana anao ho amin'izany Jerosalema vaovao zany tia anomana anao isan'andro izy tia anomana anao isan'andro ary aza mananteny anao aheno feon'Andriamanitra miteny aminao nefa tsy manokatra Baiboly isan'andro anao tsy existe zany avanao tsy existe zany ana manokatra Baiboly kosa ianao araka amin'ny fitenin'ny madinika anavanao dia ahita teny fikasana isan'andro satria araka ny fitenin'ny mpandinika Baiboly sy ny mpahay Baiboly misy promesse anankiray eo pour les 365 jours de l'année dia ampiasao le promesse apekaro isan'andro any an-danitra ny avana samy teny fikasana men'Andriamanitra anao zany dia hitombo ianao hitombo amin'izany fononany zavatra tsy hinay zany akamaro zare fisainana ny lanitra akamaro zare Jerosalema vaovao any izany fanontaniana fampieritreretana fara anakatonana zao teny zao ary mampieritreretra dia perikopevitsika matetika reo rehetra reo dia maty tamin'ny finoana resaka fahafatesana famaranana azy tsy maintsy faty za sy anao na hoe na hoainy tsy maintsy fahatesitena fa ny alindanitra rehefa mijery ny fiainana reo manatitra anao rehefa mijery ny fiainanao dia
afaka hiteny ve izy satria zay no essentiel hoe maty tamin'ny finoana izy, maty tamin'ny fantagnorana izy, maty tamin'ny fanterana izy, tsy zany ny zava-dehibe fa maty tamin'ny finoana. Le zanaky le mpamorokira malaza na mifahaizana fa malaza koa satria tena olompinoa efa nateraka iray le hoe César malany. Mialaina ny dada ao amin'ny fotoananao dia consultage le dokotera dia mivoaka avy ao amin'ilay toerana chambre atao le dokotera consulte le César malany zany dia miresaka amin'ny zanaky César malany. So mibalazaiko anao izy, so mibalazaiko androany aozy izy nahita ny zavatra sy efa eno hatramin'izay ny amin'izany mazava-dehibe ny maty ao amin'ny fonony, maty ao amin'ny tompoko zany efa eno sofoko zany fa nahita ny dadanao tao adefitra tao hita ny masoko zany io maty ao amin'ny fonona zany amin'ny faty izy fa maty ao fonona sambatra ianao sambatra narozana tsara fa izy be vahiny isika ary zaho faly amin'ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Rehefa mijery ny zava-misy anao tena faran'izay malahelo sy tezitra indraindray nefa ny avanao hoe tsisy kisedaseda fa fampirehetan'Andriamanitra anao zany inona ny zavatra mahatsiravina eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Rehefa mijery amin'ny resaka tany ianao io tany io mavidiny orinasa Maorisiana zao ny faritra rehetra efa lasa ny Marokana retsika efa ny karanatra amin'izay rindray natao mena sotakana pivenao tezitrenao ahoana ihany ty firenena ty fa efa tonga sainanao amin'ny olona ty taninao ty fa ianao hoe tsy ino ny tsara vahiny sy mpivahiny vahiny sy mpivahiny ianao piavana engany tomba lesy ratra fa vahiny sy mpivahiny sy ny tena izy ny tena tsara tsy nety an-tany fa ny any an-danitra ary izy ambony ao amintsika tsirairay fanarena zany any an-danitra zany ho aminareo fahasoavana kokoa.